Tenene unatreny tompo, mitenena tompo, milanao aho, hiteny mifantanao, milalay teninao aho, afaka hiteny takapeteravenao, akany amiza moa izay, ianao no manana ny teny fiainanao. Milalay teninao maforona, milalay teninao manangana ny maty aho. Ianao dia niteny Jesosy manao hoe ho avy ny fotoana nenesa ny maty ny feony zanak'olona, zay rehetra mandray dia velona izy. Ianao ilay fananganana ny maty sy fiainana, zay mino anao na dia maty aza dia velona izany, ary zay velona ka mino anao tsy ho faty mandrakizany. Oh Jesosy, oh Jesosy, mitenena fa vonona iananao ny mpanomponao. Tahina amin'ny anaran'i Jesosy miteny, tahiko amin'ny anaran'i Jesosy ny tsirairay avy. Ianao ane tompo anokatra ny fony tsirairay avy, ary mangataka ny fananao masinao hiasa eto, mangataka reo anjely tsananao rehetra hiara-miasa amin'ny lanitra. Ane izay ampiasao ny mpanomponao, ianao hiasa tompo, fitenay arozony amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana sy ny demony rehetra, tsy anana anjara fanambana, tsisy na dia voro manidina ny ray azy afaka hitsainka ny teny, fa ny ositry ny fananao masina kosa, eny ametraka ny teny ao am-pony tsirairay avy, amatika izany fanambarana sy fiainana, fitahina fanasitranana fahafahana eo amin'ny tsirairay avy. Anao reriarina voninahitra manatsymanatsy. Halleluja. Ianao no andiamanitro, ianao no mpanasitrana, nandefa ny teninao iana, kasitrana ianao no Andriamanitro, ianao afaka mandroso ny mpanompon'Andriamanitra. Ianao no Andriamanitro, diamanitro, Alleluia. Ny voalohany dia miara-batsika rehetra fatratrarantsika ny Paska 20 sy 20 ity. Dia miarapany ireo ray aman-dreny ny mpanompon'Andriamanitra zay tonga eto ihany koa, dia miarapany reto rahalahy sy anabavy izay ho atao Batisa androany ireto ihany koa. Ny fifaliana no iaonana amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany. Alleluia. Dia tsy adino ny miaraba anareo izay vaovao, maro nareo izay tongeto rabaina manokana anareo, rabaina ihany koa
reo zay manaraka ity fandarana mivantana ity a manerana ny Madagasikara eny hatrany ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana izao a mirary soa mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika mianakavy androany. Alleluia. Nanana herinandro nafinaritsika zay zava-dehibe napetrak'Andriamanitra tao amponin'ny pastera Isaia ny mba isiny toy ny fitoriana filazantsara anatiny sady herinandro masina nanomboka ny laroby lakamisy ny azoma. Tsapatsika teto ny fanampian'Andriamanitra ny asa teto ihany koa Jesosy ao ianareo azafady dia fifaliana lehibe izany. Androany dia fotoana lehibe sady Batisa ny maraina fanasan'ny tompo ny hariva fanoloran-jaza ny hariva. Tsy fantatro fa fampiresahan'ny pastera koa hoe asa isy fanasa-tongotra koa ve ny hariva fa zay ny resahan'ny taminao maly feno zany ny programantsika androany. Alleluia. Isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity tapany maraina ity. Misy olona marary tonga eto dia hositran'i Jesosy izy eo anatiny toroteny. Misy olona tsy mbola natsapa fifaliana mihitsy ohatr'izay ho tsapany androany. Alleluia. Ho gaky ianao hoe tsy mbola natsapa fifaliana toy izany aho hatramin'izay na olombelona. Aty ampiandohana dia teneniko anao fa ho raisinao eto zany androany. Ny olonanao, ny ratraponao, ny alahelinao dia ho ataon'i Jesosy miraradraraka eto zany androany. Alleluia. Satria ilay fandresena tao amin'i Jesosy Kristy dia tsy nitazomin'i Jesosy ho azy fa ho ampitaina aminao androany. Hoy aho hoe ho ampitaina aminao androany. Nafinaritra be aty loha-hevitra napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny fon'ny pastera Isaia ty le hoe mivoa amin'ny fasana ho amin'ny fiainana. Dia zany loha-hevitra antsika amin'ity alahady maraina ity. Averiko ny zava-dehibe napetrak'Andriamanitra tao amponin'ny pastera mivoa amin'ny fasana ho amin'ny fiainana. Alleluia. Nda hojeresika ao amin'ny filazantsara zay nosoratany Matio. Matio toko 7:20. Andininy 15 hatramin'ny 13:20. Matio toko 7:20. Andiny 10, 2:10, 2:10, 3:10. Ao no ahitantsika zay loha-hevitra izay. Ovakiko amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery ny ray Jesosy dia nanolotra ny fanany. Ary indro
Nifitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olo-masina izay fanoto mandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Averiko ny 2:10. Nisokatra ny fasana maro ny fatin'ny olo-masina izay fanoto mandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina. Nivoaka, sokatra ny fasana, nivoaka tamin'ny fasana, nakao amin'ny fiainana, nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Aleluia! Riafana amin'ny fifaliana no hitondrana amintsika ty loha hevitra lehibe izay miresaka ny amin'ny fivoana amin'ny fasana sy fakanesana ao amin'ny fiainana. Andro lehibe tokoa ny andro androany satria tsy tsika eto Madagasikara ihany fa ny firenena maro manerana ny Madagasikara dia mankalaza ity andro Paska ity. Raha ny Baiboly no jerena, misy andro firavoravoana anankitelo izay no resan'ny soratra masina. Ny andro firavoravoana fitoerana ao amin'ny trano ratsan-kazo izay tandindo ny Krismasy. Ny andro firavoravoana fanaterana ny voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra izay tandindo ny Pentekosta. Ny andro firavoravoana fahatelo dia ny andro firavoravoana ho amin'ny Paska. Reo andro firavoravoana ireo no hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Ny Paska toy n'izay ankalazaintsika androany dia tena andro lehibe. Ny bokin'ny Exodosy 12, ny 11, ny 17, ny 12 ary ny 17 dia miresaka fa ny Paska dia natao ho fandalovana. Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny zanak'Israely 10 ra eo amin'ny tolam-baravarana, eo amin'ny tatao-baravarana. Fa hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely andala ao amin'ny tany Egypta ao. Ny Paska dia lazain'ny Baiboly fa fandalovana. Ny Paska ihany koa dia lazain'ny Baiboly fa fanafotana. Fanafotana amin'ny ota, fanafotana amin'ny getsy, fanafotana amin'ny aretina, fanafotana amin'ny tosa, fanafotana amin'ny faritana, fanafotana amin'ny fanandevozana, fanafotana amin'ny ozina, amin'ny loza, amin'ireo asany devoly maro samihafa. Ny Paska dia lazain'ny Baiboly ihany koa Exodosy 12 amin'ny 2 fa famotsorana. Andriamanitra dia niresaka tamin'ny patriarika anankiray antsoina hoe Abrahama. Ny ankonanao izy dia ho andevy 400 taona any amin'ny tany Egypta. Fa izao ho avy ny andro hoe Andriamanitra dia manga azy ireo ao ary ho avotsitra
hoe sorona hiala ao amin'izany firenena nangeja azy zany izy. Ny Paska dia lazainy Baiboly fa famotsorana. Eto a dia hiteny aminao sahady. Alleloia. Fa tsy ny zanak'Israely ihany no navotsitra niala tamin'ny tany Egypta, fa misy olona tonga eto androany a, ao zay olona zay androany. Alleloia. Ho anao androany a dia ho avotsitry ny Satana ianao, tsy azo midevolo tazomina tsony ianao androany. Satria ty Paska ity dia fotoan-dehibe ho anao zay tonga eto. Ny Paska ihany koa, Korintiana 1:5, hoy Paoly apôstôly manao hoe voavony Kristy ho Paska ho antsika. Alleluia. Fataony fa ny Baiboly dia miresaka ny tanjon'ny Paska. Alleluia. Bokin'ny Romanina 9:2, Filipianina 3:10. Resan'ireo andin-tsoratra masina anankiroa ny tanjon'ny Paska. Voalohany, fampisehoana ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra tahaka ny hoe nanao defi mihitsy tamin'ny devoly. Ho aseho an'Andriamanitra fa tsy any devoly ny ary, fa n'Andriamanitra ny ary. Zay mahatonga ny Paoly miteny bokin'ny Filipianina 3:10 io, tiako fantatra izy, tiako fantatra ny heriny, indrindra ny heriny fitsanganana. Ny Paska, ny tanjon'Andriamanitra, fampisehoana manokana ny herin'Andriamanitra. Faharoa, ny Paska, Jaona 9:3-30, bokin'ny filazantsara ny Maty 20:20, andininy fa 20:20, 20:20 Matio 20:20. Fanehoan'Andriamanitra ampambe maso fa nanresy Jesosy fa resy kosa Satana. Zay ny tanjon'ny Paska. Alleluia, 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 alleluia. Nandresy Jesosy. Zay natonga Jesosy miteny manao hoe nomena ny fahefana rehetra, nomena ny fahefana rehetra, nomena ny fahefana rehetra. Satria nandresy Jesosy Kristy. Devoly de resy. Vao maty tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nitady lalana andosirana tany amin'ny elo losfera. Satria fony tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy filazantsara Maty 4:4 hatramin'ny 10 dia tena niresaka manokana mihitsy Satana tamin'i Jesosy hoe fantatro fa ny hamonjy izao tontolo izao no natongavanao. Jesosy tsy mila maty ianao, miakofa ito anatreo. Ndao anao arrangement amiko, andao anao fifanarana amiko, miakofa ito anatreo, omiko anao izao tontolo izao. Dia ho Jesosy non, za tsy metsy maty amin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Dia rehefa natony tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, Jaona 7:30, dia nihika tamin'ny teny fandresena hoe vita. Tena resy tanteraka Satana. Alleluia. Inona nataony devoly? Nandositra izy, nandositra tany amin'ny elo. Zay ny mahatonga ny Paoly miteny tsy maintsy nijanonan'i Jesosy 3 andro tao am-pasa. Nandeha nidina tany amin'ny fahaverezana Jesosy, nandeha naka ny fahefana tanapelantanan'ny Satana, satria tan'le lakile zay nampahoriny devoly olona maro tamin'ny famoiza-po, tao amin'ny aretina, tao amin'ny ratra, tao amin'ny zavatra maro. Nandositra Satana tany amin'ny elo. Paoly miteny manao hoe izay nidina
dia izy ilay nidina, ilay niakatra dia izy ilay nidina. Nidina Jesosy ary dia niteny tamin'ny Losifera, resanao, meo iny lakile iny, meo iny. Nandositra Losifera, nandositra tanany elo. Jesosy naka an'ilay fahefana. Azony Jesosy ilay fahefana, dia hozy izy manao hoe nomena ny fahefana rehetra. Nandresy Jesosy izay ny fanehoana ny Paska. Alleluia. Jesosy nandresy, Satana resy. Ianao koa mandresy androany, ianao koa mandresy androany, ianao koa mandresy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tazako ampinoana fa mitady lalana sady Satana, mitady lalana sady ny aretinao. Tsy voatazana intsony satria misy herin'Andriamanitra eto, misy fanaten'Andriamanitra eto. Jesosy andray an-tanana ny fiainanao androany. Mateo 7:20 amin'ny andininy fa 4:20. Mateo 7:20 andiny fa 4:20 atry amin'ny andiny fa 1:20. Hojerentsika ny fomba ny tazomana an Jesosy tao anatin'ny fasana. Mateo 7:20 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa asa fiambenana mafy ny fasana mandrapahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay ianareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsa ny mpiambina iambina mafy ny fasana rehefa nasiany tompo-kase ny vato. Jere tsara, jere tsara. Nomena baika ny miaramila mba hianto tsara ny fasa, tsy ahafahan'i Jesosy mivoaka. Satria ireto olona reto dia mieritreritra manao hoe azo atao an'izany Jesosy, ambeno mafy, ambeno mafy araka izay fahaizanareo ny fasana. Hoy Pilato, fa nilaza hitsangana izy ka zavela mitsanga. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny 4:20. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 2 4:20. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanahy mitaina ny fahafatesana, satria tsy laitry nyzany ho azomina Jesosy. Aleluia, mafibe zany. Nomena baiko ny miaramila iambina ny fasa, nilaza hitsangana izy, noho izany dia ambeny mafy ny fasa. Tena niandry tokoa nanao izay azo nataony miaramila. Tena tsy fantatro hoe firy ny isan'ny miaramila izay niambina ny fasana teo nanomboka tamin'ny alina mandra-parany andro. Baiboly dia miteny tsy laitry ny fasana ho azomina Jesosy izay toriana aminao androany. Alleluia, 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 alleluia ho an'i Jesosy. Izany hoe niazona ny fasa, fa tsy nahazo. Niambiny any miaramila, fa tsy navita nindiny. Alleluia. Tsy laitry ny fasana no azomina Jesosy. Verenantsika ry amin'ny Mateo
fito amby roapolo. Mateo fito amby roapolo. Verenatsika kely ny andininy 2:30, 3:30. Dia nivoaka ny fasana Jesosy. Dia zao ny voambara Mateo fito amby roapolo, 2:30, 3:30 lohivitratsika androany. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay fanoto mandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taori nitsanganan Jesosy. Dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Alleluia. Jesosy aloha nivoaka. Noi zana ny tazominy. Sera sy frera, tsy voazo ny fasana Jesosy. Dia nivoaka ny fasana izy. Alleluia! Mahafinaritra tsy Jesosy ihany. Maro ihany koa izy ny olona nivoaka ny fasa. Alleluia! Maro ny olona zay nivoaka ny fasa. Androany aty te ikikika mihitsy manao hoe mivoa ny fasana ianao, mivoa ny fasana ianao, mivoa ny fasana ianao. Zay tonga eto. Maro ny olona nivoaka tao. Ianao koa voaka ny Jesosy ao androany. Ianao koa voaka ny Jesosy ao androany. Ndao somary jerentsika kely ny filazan'ny Baiboly hoe inona ny fasana. John 1:20. John 1:20. John 1:20. 2:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalahelo azy. Raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fanakany amin'ny fasana hitomany any izy. Dia maritsara zany fa ny fasana toerana fanatirana ranomaso, toeram-pahatso-panantenana, toerany ratra. Ireto olona namangy ny anabaviny Lazarosy nahita azy nandeha nivoaka tsy nafantatra hoe Jesosy tonga ao. Dia nieritreritra hoe andeha ho any amin'ny fasana ndray andeha hitomany izy. Ny fasana toerana fanatirana ranomaso. John 2. John 2. 5:20. John 2. 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiantsay izy ka hoy izy tamin'ny tompoko, raha ianao no nakazo teto, lazao amiko izay nanateranao azy, ary izaho dia aka azy. Tany amin'ny fasana Maria. Inona nataony? Tomany izy. Tomany izy. Riavana ny fasana toerana fanaterana ranomaso, toeram-pahatso-panantenana, toerany ratra. Firifiry ny olona rehefa tonga ny 1er novambra mandeha makany amin'ny fasana manatitra voninkazo. Na dia efa 5 taona aza nandevenana ny ray mpianakaviana tao dia mitomany izy. Dada, atapona foana ianao, atapona ianao dada, tsy adinina ianao ry dada malala, tsaronay ianao amin'ity 1er novambra ity. Dia mitomany izy. Ny fasana toeram-panaterana ranomaso. Marika toko 5. Inona ny fasana? Marika toko 5, 2, 3, 4, 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo an-tsambokely Jesosy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mipana maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy. Maritsara taiza le toerany nitoetra tao amin'ny fasana izy.
ary tsy nisy olona nafolakazy intsony na dia tamin'ny gadra azy fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa na ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony ary tsy nisy olona nafolakazy ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny amin'ny tendrombohitra izy ka nananana ny tetiteta tamin'ny vato mary tsara lay lehilahy misy devoly nitoetra tao amin'ny fasana zany a dia toerany devoly ny fasa any ny mpanao mazinoara sy ny mpaka fahefana maloto avy amin'ny devoly any no matory toerany devoly ny fasa nomeri 7 enina ambin'ny folo nomeri toko 7 amin'ny andiny fahenina ambin'ny folo amin'ny agnaran'i Jesosy nomeri 7 andiny fahenina ambin'ny folo ary izy rehetra mikasika zay matsabatra any an-tsaha na vatony olona na taolan'ny olona na fasana dia alota fotoana ny fasana ihany koa dia lazainy baiboly maloto falotonany ao nomen'Andriamanitra mihitsy lalàna tamin'ny andron'ny testamenta taloha fa izay mikasika ny fasana malota fotoana sera frera dikan'izany ny fasana maloto mampieritreritra ty tenin'i Jesosy ty makasika ny fasana Matio toko 7 amin'ny andiny 7 Matio 7 andiny 7 inona ny fasana toerana fanaterana ranomaso toerany devoly toerany falotoana zany natao hoe fasana Matio 7 amin'ny agnaran'i Jesosy loza nareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy ianareo dia tahaka ny fasana maritsara ianao zao raha tenenin'ny olona hoe ianao dia tahaka ny mamanao dikan'izany mitovy zany copie-coller aminy ianao zany ianona dia tahaka ny ianona mitovy zany dia zao nytenenin'i Jesosy ry mpanoradalàna ry fariseo mpiatsara velatsy ianareo tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tare eo ivelany nefa ao anatiny feno ny taolany maty mba amin'ny falotona rehetra dia tahaka izany koa ianareo raha eo ivelany miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo feno fiatsaram-belatsy sy ny tsy fankatoavan-dalàna enjana be risan'i Jesosy ny amin'ny fasa singan'i Jesosy manokana mpanoradalàna fariseo ianareo Jesosy tena fasana mihitsy nareo sainy maizy anareo fasana ianareo zay nge lelo hevitra androany mila mivoaka amin'ny fasana mila mivoaka ao dia ho amin'ny fiainany fasana ianareo Jesosy satria ianareo ny fasana dia taolana ny ao maimbony ao lony ao dia ianareo Jesosy tahaka izany ia ivelana ianareo miseho tsara miseho marina miseho tsisy kianina miseho tsy misy kilema ndao ataoko hoe miseho doctrine tsisy takazy dia oty olona anakaraha ty manao hoe ho avy zao ny fifidianana dia aza mifidy olona tahaka zao aza mifidy olona tahaka zao aza mifidy olona tahaka zao
Zany natao hoe fasana aminy raha tianao fantatra fasana. Miseho tsara, miseho marina, miseho tsy manatsiny, tsisy kilama. Eo masony io lao Jesosy miseho tsara, fa ny ao anatinareo lotony ao, fiatsaram-belatsy ao, tsy mifamelana ao, tsisy fahadiovampo ao, tsisy fankatoavana ao. Zany olona izany no lazainy Jesosy simetera. Fasa. Ka mila mivoaka ny fasa. Alleluia. O Jesosy Maty 5:7. Vao am-po no voany loto rehetra ao am-po. Galatiana 5:7. Miariary ny asan'ny nofo. Dia izao fanotoana. Jakoba 1:9. Misy ny fahalotona zay tokony ariana ho Jakoba dia ny lolompo. Nagaga mihitsy tamin'ny oely anankiray fitenenan'ilay pasteur anankiray manao hoe amin'izao vanandro misy atsika izao izy tsy miompy lolo anaty ny olona, tsy miompy lolo anaty lavabato ny olona, fa betsaka ozy ny olona miompy lolo ao am-po. Miompy lolo ao am-po. Lozane zany lolo-po. Zanaka miady amin'ny ray aman-dreny, zanaka tsy mahay mamela ny ray aman-dreny, ray aman-dreny tsy mahay mamela zanaka. Lolo-po. Pino miady pino, pino miady pasteur, pasteur miady pino, pasteur samy pasteur miady. Fasana izany. Loto zany. Betsaka mpitoroteny amin'izao vaninandro izao malama riny vava rehefa mitoroteny, nefa mbola mitoetra amin'ny fasana, mbola mitoetra ao anatin'ny fasana. Ry havako, pakandroany nivoan'i Jesosy tamin'ny fasana, nandresen'i Jesosy. Ianao mila mandresy ihany koa. Ianao mila mivoaka ao amin'ny fasana zay mangeja anao io androany. Androany ny fotoananao sy Jesosy eto amin'ity talata velona ity. Amoakanao amin'ny fasana Jesosy androany. Mba fantatrao moa fa Jesosy ny tongana amin'ny fasana mihitsy. John 2:4. Filazantsara John 2:4. Verina kely tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, 5:3. 5:3. Dia mitsambikiny tsika amin'ny 7:7. 2 John 2:4. Dia ho Jesosy, aiza no nandevenanareo azy, dia hoy ireo tamin'ny tompoko, andeha iza. Dia lasa Jesosy, aiza nandevena, aiza le fasana, aiza le marary, aiza le toerana misy azy. Dia izao iremin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. 7:7. Ary rehefa nanao izany teny izany Jesosy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Tonga tany amin'ny fasana Jesosy. Inona nataony tany? Andeha hamoaka ny Lazarosy izay tao anatin'ny fasana. Amin'ity andro Paka ity, inona nataony Jesosy eto amin'ity talata velona ity? Misy olona mbola ao anatin'ny fasana eto, mila voaka izy androany. Mila voaka izy androany, mila voaka izy androany. Eto zay olo izay tapitra androany, fitazoma amin'ny devoly anao tao anatin'ny fasana. Androany dia ambaranay amin'ny fahefana fa avoaka anao androany. Zay karazana fasana rehetra nitazomana anao, fasan'ny fahatsopana tenany, fasan'ny famoisom-po, fasan'ny ratra, fasan'ny latsa. Yesu, fafambaraka
na misy olona mihitsy tenena amin'ny devolo manao hoe tsy maintsy operena ianao, tsy maintsy didina ianao. Fandroany avoaka ny Jesosy amin'ny fasana ianao. Afaka mahiratra ny jamba androany, afaka malady ny marenina androany, afaka ho velona ny maty androany, afaka hisitrana ny fibrome ny cancer. Narety amin'ny anaran'i Jesosy. Avoaka ny fasana, miala ao amin'ny fasana ho amin'ny fiainana. Halleluja. Jesosy tia moka anao androany, dia raina ny tompony amin'izany. Tsy ny Jesosy avoaka anao androany, tsy tokony hijanona hitsony ianao ao amin'ny toerana misy anao eo, fa amin'ny anaran'i Jesosy mivoa amin'izay. Verina kelitsika Jaona 1:7 amin'ny andininy fa 4:telopolo teo. Jaona 1:7 4:telopolo. Zao tenen'i Jesosy. Ary ho Jesosy, aiza moa no nandevenanareo azy? Aiza nandevenanareo azy? Jesosy mihitsy no mikaroka izay toerana rehetra nandevenana. Nalevin'ny devolo ny fahasalamanao, nalevin'ny devolo ny anjara voatendranao, nalevin'ny devolo ny maizanao. Karoka Jesosy amin'ity maraina ity. Aiza nandevenana azy? Fa mila voaka ao io olona io androany, mila voaka ao io olona androany, mila voaka amin'ny fasana izy ho amin'ny fiana. Halleluja. Dia maneke anao avoaka tahaka ny Lazarosy. Jesosy miteny manao hoe Lazarosy mivoa. Tsy nijanona tao Lazarosy hoe efa efatrandro any tato, inona moa ny amiko? Fa Lazarosy mivoaka. Ianao koa androany mila voaka amin'ny anaran'i Jesosy, mila voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Eto ny tanàn'Andriamanitra isitona anao, eto ny herin'Andriamanitra, eto ny ran'i Jesosy. Raha misy hery, raha misy fanahy masina, afaka isitona anao, afaka nasanao, afaka mela ny helokao. Eto izy androany. Ho ataon'i Jesosy eto zany asa zany androany maraina, ho ataon'i Jesosy eto zany asa zany androany, dia ho avoaka ianao izay nataonao maly ataonao androany. Izy no tsy akinerinao. Tsangana vetivetsika, dia mbola hitovy fotoana foy aho misaka mamitinao satria lava ny fotoanantsika androany. Izy no tsy akinerinao. Lasika. Managazy ny zavatra rehetra. Halleluja. Tsy misy izay natao. Zany nampisitsika eto. Iraka androany falempiasanao Jesosy. Tompony arsy ny faifana, ny herinao taloha sy miova Jesosy. Miasa tsisy masaka, ianao la efarana, ny olana sigalatra. Raha mbola olana fafanao izany, ny arety
Afaka toerana antsika rehetra. Tsara Jesosy. Jesosy nitsangana. Noreseny fasana. Dia nivoaka tamin'ny kera izy. Halleluja. Zao ny fomba Paul. Romanina toko 5:7. Romanina toko 5:7 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Rehefa nivoaka ny fasana Jesosy tsy maty intsony Jesosy. Ianao androany rehefa voaka ny Jesosy amin'io fasana io tena lasa vehivavy vaovao, lasa lehilahy vaovao. Dia manomboka androany dia vela ianao. Vela ianao, vela ianao, vela ianao. Jesosy rehefa nivoaka ny fasana tsy maty intsony. Halleluja, halleluja. Vela izy. Luka 4:2 ny anjely mety miteny manao hoe vela Jesosy. Mateo 9:9 raha nanontany amin'ny Petera Jesosy, dia ho Jesosy hoy Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ao amin'ny boky n'Apokalipsy toko 1:9 ho Jesosy, za le velona, efa maty aho nefa indro velona mandrakizay mandrakizay. Jana 4:7 ho Jesosy, satria velona aho dia velona ihany koa ianareo. Velona aho dia velona ihany koa ianareo. Tsy hoe velona aho nitsangana aho dia ianareo maty. No! Velona Jesosy dia velona koa ianao. Jesosy dia velona nafaka anao. Jesosy dia velona monjy anao. Jesosy dia velona nafakagana amin'ny fiainanao. Jesosy dia velona anapatapaka ny karazana osona rehetra. Tokony falanao androany fa velona Jesosy. Zany le Andriamanitra toritsika eto. Andriamanitra velona. Kifty pasteur missionnaire anankiray no nitoetra fa misy teo amin'ny fiainany. Dia zao noteneny tamin'ny vatany. Tsy toriteny intsony aho izy. Aok'izay. Aok'izay izy. Tsy hanao asa fitoriana intsony aho. Tsy hanampy ny malahelo intsony aho. Aok'izay! Nalahelo le vatany. Fa misy inona izy? Aok'izay fotsiny. Ampy zay. Dia ho le vatany taminy. Fanontaniana napetraka aminao any. Maty sa velona Jesosy. Dia ho le mpidoriteny. Velona izy ka. Ona tsara ozy mivadiny. Avereno velona izy. Avereno ozy mivadiny. Velona izy. Velona Jesosy. Velona izy. Velona Jesosy. Dia nanomboka nisy herin'Andriamanitra indray nikorina tao aminy. Halleluja, 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 halleluja. Noesorin'Andriamanitra le ratsy. Noesorin'Andriamanitra ny entamavesatra. Noesorin'Andriamanitra le famoitsam-po. Dia nanomboka nika izy hoe velona Jesosy. Misy olona tonga eto ao anatin'ny fakiviana. Gamba mety niteny anao manao hoe ty Paska farany. Rehefa tsy mahita fahombiazanao, velomanao Jesosy. Fandroany amin'ny teny aminao, ity Paska ity anaova tanteraka ny fiainanao. Miala amin'ny fakiviana. Apetra ho eto ny fakiviana, fanana kivy anao. Tsangana indray fa velona Jesosy. Tsangana indray fa velona Jesosy. Maty 4:9 aty fa maranao. Hoy ny Baiboly manao hoe betsaka nandeha nitady an Jesosy tao amin'ny fasana. Fa tsy tao izy. Foana ny fasana. Tena foana ny fasana. Tsy mahita irika intsony ny devoly androany. Maro ny vehivavy sy lehilahy voaka amin'ny fasana androany.
zay fasana rehetra nanodiny ty volanao fono zany androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity Paska ity satria navoaka tao Jesosy. Fono ny fasa dikan'izany nandresy Jesosy. Ianao koa vehivavy mandresy lehilahy mandresy amin'ny anaran'i Jesosy mandresy. Andro fandresena androany tokony faliny zanak'Andriamanitra rehetra manerana an'izao tontolo izao. Alleluia. Tsangana tamin'ny maty Jesosy, voaka ny fasana izy. Betsaka ny olo-masina voaka ny fasana ho amin'ny fiainany. Dia anisan'izany zasy ianao izay nitariny Jesosy tonga eto ho avoakanao ary ho amin'ny fiainana ambavona. Tadidiko le Paska iray tao Martinika. Trakitra anankiray soratany Révérend Taota. Martinika dia nosy iray manana ny maizy azy. Rehefa fotoana paka toy izao, betsaka ny mpizahatany tonga amin'io nosy io. Satria Andriamanitra tiany olona rehetra vonjena. Nandefa missionnaire anankiroa Andriamanitra hitory ny teny ao Martinika. Saingy no lavo ny mponiny Martinika zany dia nampidirina mponja tany ambany any amin'ny lakafy ambany any reto missionnaire anankiroa reto. Tsy kivy Andriamanitra nandefa missionnaire avy any Canada anankiroa ndray Andriamanitra mba hitory. Ny ministre ny raharaham-bahiny général anankiray mpandray vahiny rehefa tonga teo reto missionnaire misavany taratasy passeport avaiza ianareo iny ny antondianareo eto amin'ny nosy. Dia hoy reto missionnaire reto hoe mpitory filazantsara zay missionnaire zay ny rano Andriamanitra eto amin'ny nosy Martinika mba hitory ny filazantsara amin'izao Paska izao. Ao le général ny mponiny nosy tsy mbola mila filazantsara. Ny mponiny nosy dia ao anatin'ny filalaovana. Tsy ilaina iakory filazantsara. Azafady raha zany no antondianareo eto Martinika, tsy mahazo miditra eto anareo miverina anareo. Vokatra izay dia niverina reto mpitory filazantsara missionnaire anankiroa reto. Tena nanomboka tezitra Andriamanitra. Dona tsetroka ny tendrombohitra manodidina ny Martinika. Ny olona manam-pahaizana manam-pahefana mitondra fitaovana mba hitsapana hijerena hoe inona ny antony ny voanina setroka amin'io nosy eo. Ry havana verina avy any mitondra ny appareil. Tsisy ninninony milamina tsara toy izy ny lalao tavy ny fety. Dia nahazo vahana ireto olona reto. Dia inona nataony? Nakakisoa izy nombony tamin'ny hazo fijaliana ho fanesoana an Jesosy Kristy. Tezitra Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra tamin'ireto mpitoroteny missionnaire reto, miala satria nandeha sambo zareo, miala nareo miatakata any amin'ny 20 kilometatra fa ho toraka amin'ny alalan'ny afo Martinika. Ry havana nanao izay faraherin'ireo reto missionnaire reto, niala andositra le fatezeran'Andriamanitra. Mbola tsy tonga tany amin'ny 20 kilometra nandosorany zareo, rarafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo Martinika. May tao ny manam-boninahitra, tovovavy tsara bika, tsara tarehy, manam-pahaizana maro, ankizy, vehivavy, tanora, lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, may nosy Martinika, Paska iray tsy azo adinona. Ty Paska androany ity tena maniry aho eo anatrehan'i Jesosy, mba tsy karazana zany afo izany
no alatsak'Andriamanitra eto. Fa afo mpitiavan'Andriamanitra, afo amaika anao, afo hitondra anao amin'ny fiainana, tondra anao amin'ny fiainam-baovao, afo zay amoaka anao anatin'ny fasa. Oh, halleluja! Tondra fiainana, tondra hery vaovao, tondra firetana, anangana aloha indray vehivavy mahery, lehilahy mahery. Paska iray tsy ho azonao atonoana ty androany ity. Ekeo tompo zao fanatitra izao, aneo nalorako tena, tsy rapitso ty Paska ity. Tonga eto aho, maniry aho, za le voalaza amin'ny tenao, mba hivoaka ao anatin'ny fasana. Vonjeo aho Jesosy, afao aho, sitrano aho, amindrafo aho, mefianana aho. Eto Jesosy, eto ny herin'Andriamanitra, eto ny fahasoava, ny herin'ny fisanganana androany. Misy olona teno mena fiainana, mena fiadanana, avoaka ao anatin'izany alaialo, zany fahoriana mangitsokitsoka na midiny devolena. Andi